Aleluia! Teka mapatse sosik masotoana. Aleluia! Fifaliana lehibe ho anay. Fifaliana lehibe ho anay ny ahatongavanay teo Marivoy amin'izao firavoravoana lehibe izao. Ny fanombany tompontsika dia efa nanomboka teto Marivoy, dia efa nanomboka tamin'ny 2007 da nanao tafika masina tato amin'ity efitrano lehibe ity zay tamin'izany, mbola vitsy kely mipiny teto. Dia ny fanombany tompontsika efa nanomboka tamin'izay hatramin'izao, ary namino avy aza dia ombantsika mandrakariva ny tompo. Aleluia! Onizy moa le te hafanareo teo. Na le pasteur tsy nety le teo. Le teo zao le vofarany teo mety aminaka, fa mbola tsy mety amin'le anankiray le Jesosy. Hoan Jesosy! Pasika mondial. Izay ny resakitsika tamin'ity ny fiteny faneva hoe Pasika mondial. Amen ve? Manam-pinoana be tsika sady tena ambony moral laolo. Amen ve? Ambony moral. Efa nazo an'le tenin'ny tompo tamin'ny mbola tany amin'ny volana febroary tany na tany amin'ny marsa tany, fiandohan'ny marsa, hoe manatrika amin'ny Pasika. Dia efa faly sady efa ravoravo hoe misy raharaha androany. Fa nisy tenin'ny tompo hoe fa tsy maintsy mifanatrika amin'ny mpanompoko ianareo, na hoe za koa tsy maintsy mifanatrika aminareo. Dia rehefa mandeha izy ny tena zany efa somary zazatra ny fandaminana ampandroso ny fiangonana. Dia ny fanapahany zavatra tapaka sy fandresin-dahatra dia hoe safotra ny hetsika Pasika 2017. Nefa eo amin'le 20e faharoapolo taona ny fiangonana. Zay zany. Nefa tsy possible. Ny antso ny pasteur, atsona daholo hoe pasteur amin'ny faritany, manaona rahalahy hiakatra ve sa tsy hiakatra? Dia ny pasteur milaza hoe izay aneo izy efa zatra n'le 2 taona. Ndray taona any Antananarivo, dia ndray taona ty aminay, isaky ny 2 taona zay vao miakatra any. Ka efa tsy niomana mihitsy ny mpinonay hiakatra Antananarivo. Dia hoe hoe tokony miakatra ianareo. Dia samy nihetsiketsika tany le pasteur hoe miakatra tsika. Lasa herinandro tapabolana ny antso ahoana hiakatra zay. Aleluia! Fa vitsy ny afaka. Dia hoy zao hoe ho safotra le Pasika nefa ny fankalazana lehibe an'Andriamanitra io. Dia niketriketrika teo ahoana ary tiana atao ty. Tena lazaiko ilay olo fa saika etapona ny domo hoe tena tsisy hevitra. Ary efa nanomana izay hoe Pasika faharoa idirantsika. Amin'izay mifanatro tava daholo ny rehetrarehetra. Dia rehefa nijerena indray izy hoe tsy hoe tsy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny Pasika faharoa, fa ny Pasika voalohany ny tena fanomezana voninahitra an'Andriamanitra, fa ny olona Pasika faharoa dia le olona maloto apaty sy lasan-davitra ihany. Tsika nefa tsy lasan-davitra amin'Andriamanitra fa fanatrika aminy andro aman'alina. Dia niketrika teo zay mivory zany efa tsisy miteny intsony, efa samy eo fotsiny. Dia ahoana angamba sao dia mety efa tapina ny domo. Dia ohatra nisy tsilotsaina tonga tamiko dia nanontany an'ireto rahalahy reto hoe raha ho atao amin'ny ohatran'izao sy ny ohatran'izao moa rahalahy dia mety ho tonga any amin'izay andefasana azy ve le toriteny? Dia tsikitsikitsikitsik. Dia ozy izy mety ho tonga any Marivoy, mety ho tonga ozy kitsikitsikitsik kaky sura fa
tonga ny am'izay andefasana azy eto ambon'ny tany. Amen ve? Afaliko raha lahy tamin'izay mbola tsy nasehoako tamin'ny ekipa miara-miasa fa ataopoky efa tonga de zay mondial ty manerana ny vazan-tany efa tsy alefo tiana hoanina tsy hoanina. Amen ve? Vita am'izay ketrika teo ndray andro raha manontolo zany ketrika an'ilay izy amin'ny 5 sasany daody. Ato ny radio dia ao ambony eo zay mivory ndaoditsika za mbola anao fandarana tafiditra tao amin'ny radio za andeha hiteny dia nisy teny hoe kaky avy tapao le radio mivoaka inona hitany kaky tsaka sala am'izao eo amboniny radio eo misy avana anankitelo dia hoy za hoe lasy zany. Alleluia, amen. Dia nanao ese zay nandritry ny 10 andro teo dia manao ese alefa ny andafy dia mamaly ny any andafy alefa ny lary any eo alefa ny sesel alefa eto Madagasikara eny mba voatra reny raha vao misy connexion namaly daholo ny rehetra hoe reçu 5/5 toy izay hoe tafavoaka amin'ny Pasika mondial. Amen. Ho an'i Jesosy rahalahy. Na zany aza nefa ny zavatra nitranga dia natahotra ihany aho amin'ilay tenin'ny tompo manao hoe mifanatrika. Dia za zany resy lahatra hoe na écran ary nijerena farafaratsiny ianareo mahita za fa za tsy mahita anareo. Dia hoy za hoe ahoana ny fijerin'ny tompo an'izay. Dia hoy za mantsy ny tompo mesy io rehefa mahafaty baolina dia zay mijery azy amin'ny écran. Vao mahafaty baolina mesy dia mioraka izahay. Fa amin'ity kosa ho raha mitsangana vavolombelona hitan'ny olona amin'ny écran za dia ho anao ny fiderana. Amen ve? Anao ny voninahitra. Amen. Dia saika ny tany zana olo karakory aky nareo nahita écran ty teto zay. Tonga taminareo sa tsy tonga? Tafiditra teto sa tsy tafiditra? Dia nioraka nareo sy niteka. Ho aniza zay? Ho aniza moa fa tsy haiko e. Ataovy tsara ho an'i Jesosy hoe. Alleluia. Ohatran'izany koa ny olona mijery tao an-trano any andafin-dranomasina any lavitra be any mpivady mpianaka miara-mijery dia mioraka ny aty amin'ny lapa dia mioraka kory zareo any wa karaha misy fety ao an-tranon'izy telo mianaka. Amen ve? Io fety io nientin'ny fanamasina tato amin'ny FM3 Pasika mondial. Alleluia. Natahotra ihany koa zay tamin'ilay tenin'ny tompo manao hoe safotra ny idiranareo Pasika. Tadidinao paster zay? Ho safotra hoy sy nidiranareo Pasika ary manjombona ny Pasika. Ny andro ny fidonan'ilay hoe inona ny safotra, inona ilay manjombona. Talao tamin'Andriamanitra hoe ataovy zakanay ilay izy tompo fa ndrao misy malemy finoana atao aminay ka tsy akatra Pasika noho n'ilay hoe safotra na ilay hoe manjombona. Dia hita ilay nanjombona efa henonareo ny vaovao tsy efa tonga taty ny vaovao ka nanisy ary ny nanjombona dia ohatran'ny fifaliana azy ilay satria antson'Andriamanitra ilay izy. Amen ve? Natson'Andriamanitra ilay rahalahy tanteraka tamin'ny asany izy voavondry izy any paradiso any rendez-vous efa any izy tsika mbola hita maro voay fa ny lalantsika hitovizana. Amen. Nanahoana zany na nanahoana reto ny listany toerana mahita n'ity ofisialy zany manaraka miaraka manao Pasika atsika amin'reto olo-reto. Voalohany ao amin'ny lapa Ambohimamory asio teo kamarô ao Fohibe manaraka ao Antananarivo ty faritra afovoany andrefana iny amin'ny votovorona sy Fenerivo iny asio teo karô. Namangy an'io toerana io zay maly a latsa-datsaka kelinareo zao mipino any. Amen ve? Tena gaga rahalahy niditra tao za zao mieritreritra zany hoe andrefana afovoany zany kelikely fa vahoaka zany sary ndo fotsifotsy ohatran'izao daholo ary ny lehilahy costara daholo zao ao tsara zany.
misy koa ny fakotra anankiray andrefana any mahitsy tsara be koa fakotra arivo latsaka kely ny olona arivo latsaka kely ny tany mahitsy mandroso fatratra fandroso ny filazanjaha amen ve misy koa amin'ny fakotra atsinana Antananarivo ihany io dia ny Ambomanga kely sy ny manodidina eo amin'ny 700 eo ny olona misy pasika koa zany mandray amin'ilay ino misy teo le écran tany amin'ny fakotra vakatra Antananarivo talata amin'ny volon'ondry fakotra vakatra eo amin'ny 500 eo ny olona dia tao an-tampon-tanàna Antananarivo mifatotra afovoany tao amin'ny LTC tena mila hitovy ny isan'ny olona nivelany ny trano sy ao anaty trano ny any ivelany a dia misy atsika ao Nosy Maurice ny rako tany neny tamin'ny asa iny le faminaniana tonga ty indray sabata iny tafitra iny sabata hoity satria nitaraina zany zareo tany Maurice manao hoe ikako izy namangy tany Seychelles nanao batisa dia adininy kiaky tanteraka zay fa na dia telefôna aloha sy niantso ny kiaky fa dia nahazo tsirony tany Seychelles tany ony e dia hoe amantsy ny vadiko hoe andana vangio any Nosy Maurice fa malahelo ry zareo hoe lavitra andrina ony varivariana ny dia tonga tany zareo dia nisy direct avy aty pasika tao any Nosy Maurice misy atsika koa Afrika Atsimo misy atsika any Jordanie toerana anankiroa misy any amin'ny tanindrazany Jaune mpanao batisa tonga atsika ny tanindrazany Jaune mpanao batisa rahalahy any Allemagne koa misy mijery atsika any ao amin'ny Frantsa misy faritra 7 mijery atsika Martinique any Martinique fianakaviana anankiray maramila le lehilahy dia eo amin'ny écran tsy mety miala amin'ny écran mihitsy izy misy any Jesosy koa any ao Espagne koa vaovao ao Espagne koa misy mandray atsika ao Seychelles misy atsika ao Seychelles misy any Cornelio misy any Cornelio lehilahy fa lehibe zay nametra tanana ndray fanamasina feno fanamasina tena miteny tsy fantatra ao lary anao misy ivitoerana anankitelo misy atsika daholo reo ho any Jesosy Ambatsoka zaka misy atsika ohatratra zao ny olona any tsisy trano ozy izy pasteur Maurice tsisy trano omby atsika etsony eto Ambatondrazaka tany mena be zay ny vorina tao torra jofo zany rehefa nandeha an'le miaraka treka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 trek
ao amin'ny mahajanga koa misy atsika fantatrareo tehaka ao amin'ny mahajanga atsika tsy lavitra eto a maheva tanàna fandray atsika izy rehefa avy eo ny talao mafy zalahy maheva tanànareo kizitinareo a tena tsy afaka mandeha any Antananarivo zay kaky tena tsy afaka alao daboka rehefa tsy hoavinareo zay aloha tena tsy manaiky raha tsy mandalo aty anao kenao hoe ho an'ny mahazanga dia tsy hijanona eto aminay andalo rehefa avy eo Atsirabe tamin'ny sabata za tany Tsirabe teo sabata ve tsika tany Tsirabe tamin'ny sabata teo tany Tsirabe mbola resinareo ny olona ao Tsirabe ro raha nisany jerena fa raha tehaka resinareo tany fianaratsoa koa tena vahoaka be mihitsy sady mahay mandiry eo a mahay mandiry eo a
makisaka daholo ny seza dia rafitra tao tena gaga hoe mahay mandia reto betsile reto asa aloha ny atiana mahay mandina tsy mahay mandia ho an' Jesosy fa manaraka an'izay Marovoay misy atsika ao alleloia Marovoay salama Marovoay utahin'Andriamanitra Marovoay zalahy ho famantarana sy fahagagana Marovoay oh halleluia ambadimbadika any angamba mety misy anarana hoe soloana Marovoay teo hoe Maropino e lasa Maropino e halleluia tamin'ny 2006 angamba sa 2007 tsika ny tonga teto rahalahy Maurice mpanao kiraro ny mpinitety voalohany mbola eo izy sa tsy eo ntsony izao izy efa Maropino felty tsapokiny olona ty tahiny Jesosy nivona vavy teto rahalahy tondrany Jesosy de tompo lasa misy amama lasa misy lehilahy lehibe lasa misy vehivavy lehibe misy fanahy masina lasa misy fahamarinana alleluia hoan Jesosy tenana Jesosy panesy fahamarinana alleluia tsangam-bato ray am'izay ianao amen ve tsangam-bato mpamarinana ray am'izay ianao itsika reo avaty velona velona amin'i Jesosy Kristy tompo voninahitra ho an'Andriamanitra reo ihany tsisy arobaka zay ompelatanany tompo matiko ianao teny marin'Andriamanitra ny velomantsika eto amen ve teka ho an'i Jesosy tsika alleluia andao ataontsika lira hoe anaraka anao aho anaraka anao Jesosy o ainareo moa zay laolo ay mitsangana ary zay mahay lazao kely leko akeny tonga dia rafitra ty tsisy commence avaty fa tonga dia ho an'i Jesosy
karakaraina kely amin'ny lafiny teknika dia afaka manao fanatitra kely tsika aloha arak'izay vohomantsika vakeo ny ten'andriamanitra raiso ny ten'andriamanitra amin'ny mpitoro teny toko fadimy mpitoro teny toko fadimy dia ny andiny ny faha 17 sy ny 18 amin'ny anagany Jesosy mpitoro teny toko fadimy andiny 17 sy ny 18 fatriko amin'ny anagany Jesosy manao hoe indro efa hitako izay soa sy izay tsara dia ny mihinana sy misotro ary mifaly amin'ny fisasarana rehetra izay isasaran'ny olona ty ambany masoandro amin'izay andro vitsy iainany omen'Andriamanitra azy fa izany no anjarany 18 ary koa ny olona rehetra izay omen'Andriamanitra vola mankarena sady omeny fahefana ihinana azy sy ahazony ny anjarany sy hifaliany amin'ny fisasarany dia fanomezan'Andriamanitra izany fa tsy ahatsiaro loatra ny andro ny ainana izy satria ny fahafinaretany fony no avalin'Andriamanitra azy amen tseo tsara eto misy teny manambara fa ny fifalian'ny olona rehefa miasa mihinana mifaly dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe omen'Andriamanitra azy zany Andriamanitra ane zany afaka manome manaiky izy hifaliany ny mpanompony manaiky izy raha mihinana be ny mpanompony na mivoaka na mibotsina be ary ny kibo ny mpanompony fa voky dia ozy ny tompo fanomezan'Andriamanitra io lisany miainga tsy miainga amin'ilay sakafo le izy fa miainga amin'le hoe izy ny andininy fa 20 hoe ary koa ny olona rehetra izay omen'Andriamanitra vola mankarena any zany ny fiaingan'le izy hoe omen'Andriamanitra vola mankarena Andriamanitra zany afaka manome vola mankarena ary efa tonga aminao le izy dia zay daniny kibonao ao dia avy amin'Andriamanitra daholy fa ahoana ny mahatonga an'Andriamanitra ame vola mankarena any olona anankiray na fianakaviana anankiray tsotra ny antony mivavaka amin'le olona manao izay sitrapony le olona tazany eto zany zao fa tsy dia tena avy amin'Andriamanitra loatra raha tsy hoe misy zavatra barainga aminao dia mety avy amin'Andriamanitra ihany le mety ny mifanohitra amin'ity raha arena sy vola aza avy amin'Andriamanitra amen ve ahoana ny mahatonga n'le izy avy amin'Andriamanitra tsotra ny valina trakotsika efa ty bafola ty reo efa hitanareo foana iafo zao ihany hitanareo dia avetsy hitanareo indray aza mijerena io bafola io afa ty jerena fa nahoana Andriamanitra mame vola mankarena an'le olona dia nahoana ny sitrany sady ozy izy hoe avy amiko io fifaliana io ohatra avy miasa ianao tahin'Andriamanitra tondra voandalana mivady aman-janaka ao anao izany tsy ho faly ao trano mofo sy akondro aza ny entinao mody mitsambingibikina ny ankizy maika fa misy trafokena maika fa misy jus glacé maika misy an'izao maika misy an'izao dia ozy ny tompo io fifalianao io izy izy dia omen'Andriamanitra anao avy amin'Andriamanitra fa nahoana satria ianao nanao sitrapony tsika ne rahalahy ary izy ireo ozy izy ny tompo dia nandeha teny tontolo eny ary ny tompo nanamarina ny teny tamin'ny famantarana aminy raha mandeha zany ianao dia hamarin'ny tompo foana ny teniny amoaka demonia ianao hamarininy ametra tanana amin'ny marary hamarininy ninninona zany zay ataonao dia hamarininy raha miresaka n'ity zany tsika hoe vola mankarena dia ozy ny tompo eto aty indray aza le anjarako ho any aminao dia ho hamariniko io amen ve ka raha le tsizy ny entinao dia manamarina ihany Andriamanitra hoe tena tsizy le izy dia misy teny hamarininy amin'ny fahatongavanao eto na fitahinana oziny izy ny manamarina an'le izy hoe marina le izy ta io iny tsy marina le izy ozono izy Andriamanitra mihitsy eny manozina an'le izy fa tsy devoly akory tsisy hidirany devoly aminao mihitsy
fantatry ny devoly ianao fa tsy azoko tena raha tafiditra teto raha nikitika ve ny devoly dia izy vokatra ohatran'izao eto raha naherina andrava ve devoly dia tsisy dia nisy batisa faramasina teto tsy tafiditra am'izany la zao le kaikinao mandravy fiarovana mafy ato amintsika fa le hoe eno tsara hoe izy ireo nandeha teny rehetrarehetra teny dia ny tompo ny ara-ny asa taminy dia manamarina n'le teny amin'ny famantarana eto makany amin'ny marary ianao dia manaraka ny tompo dia ozy anao sitrana io marary io dia ozy ny tompo sitranoko ary amitra tanana izy dia ozy ny tompo andefa nyteniny asitrana sitrana le olona fa le afereto ty mpitory-teny tompo fa 5:20 ty marina nataonao dia amarin'ny tompo le zay marina valiny amin'izay fitahina sakafo akanjo minibus sarety tany gezabe trano ain'Andriamanitra amin'ny mamaly an'izany zaho toetra ozy zaho toetra tsika nina asain'Andriamanitra amin'ny zaho toetra fa tsy ny devoly efa nanao ny devoly fa resy tamin'ny Jesosy tany tendrombohitra zaho toetra mitrambikinana anao izy fa Andriamanitra niraka ny anjeliny tsy naresy ny devoly aty indray izy miteny Jesosy misy miteny zaho toetra ho amarininy zany io ka raha tsy izy no entinao dia amarininy misy le teniny hoe ozina izy ny manao an'io ozina io tsy afaka mafy asorona devoly mbola male voaka dia afaka fa le ozin'Andriamanitra tsy voadelivre tsy delivre mifona amin'io ianao dia henon'Andriamanitra hoe aleo ary jerena ameny kely indray ianao aloha andao jerena indray ary mbola zatra lalan-dririnina ianao tsy izy indray nentinao eto dia ozy ny tompo amarino ihany le ozina ny lazaiko Jesosy aneralany nanamarina ny Eva hoe raha vao mihinana an'io ianao ry Adama dia tafasaraka dia ny hoan'ny Adama le azo tsy azony anana tonga dia tso vita no amarin'ny tompony teniny Andriamanitra tsy olona ka andainga fa rehefa ozy izy ho tahiko dia tahiny hozoniko dia hozonina raha Andriamanikafa n'le Andriamanitra ary anatin'ny fary ary manozona anao ino zany le azo damosina tsy mandaitra reny manao grigri manao ino moa raodi vohitsaka anao le raodi tongony zany na mibotsina rarivo amen ve fa izy ary no mahatonga an'izany hamarin'Andriamanitra le hoe zay aro anao ny fiadina rehetra voaforona melezanao tsy ambinina dia ataoko ho any amin'izay manao anao izy izy dia tateraka dia gaga le olona naninona ty zanaky anina ty toy lasa marary ny tongony ka namely anao le dadany fa tsy navo dia nasian'Andriamanitra averiko ny tompo dia miara-miasa aminareo miara-miasa aminareo ny tompo dia tsy maintsy ho amarininy foana ny teniny fa tsy hoe mpiara-miasa amin'ny tompo ianareo dia tsy hamarininy le hoe hozonina na hoe tsy ho amarinina le fitahiny fa amarinina io amen ve ary fahafantarako amin'ny mpino teo maro voa sy ny mpino rehetra ny dadafiko nahitako dia mitady fanamarinana avy amin'Andriamanitra hoe aiza ihany ianao tsotra mivalina ataovy marina io dia alefa le teny raha atao teny tsotra ngizy zany dia aty amintsika mibaolina aty mampahatra na aty mampanankarena aty no mahatonga ny fifaliana ao an-trano aty no mahatonga ny eo ao an-trano averiko ihany mpampianatra anareo izay sineny tsy misangisangy amin'ity zavatra ity tsy misangisangy amin'ny lafiny ara-panahy rehetra zay meny tompo anay satria fantatray fa ho amarinina foana le teny na amin'ny lafiny ozina na amin'ny lafiny fitahina dia voly tsy tafiditra aminay tsony tsy tafiditra aminaro mihitsy izy efa lasa lavitra amen ve firy zay nadaboka tary amin'ny kanalina tary zay tamin'ny batisa reny be dia be ny ekipa voany devoly tamin'izany feo voaka avy eo miala le devoly tonga ty am-piangonana ametra tany teny amin'ny teny tsy fantatra amarin'Andriamanitra hoe za hanafaka anareo sady hanome fanomezana ho anareo na zany fitiniko lizy raha miara-miasa aminao Andriamanitra
amin'izay ataonao dia tsy maintsy manamarina an'ilay teny izy. Roa foana nefa ny teny tompo. Raha mitandrina ny didiko ianao ka ataonao an'izao io didiko io, ataonao an'izao io didiko io, raha ataonao an'izany izy dia ho tahiko ianao. Dia miteny indray izy, miravoravoa amin'izay fanananao, tsy voatery ty oa, miravoravoa amin'izay fanananao dia ho fenoko mitafotafo ny harinao. Inona ilay ananana? Finoana. Manana finoana ve ianao? Miravoravoa amin'io, ampiasao ilay finoana. Manana fanomezam-pahasoavana, manan-karena tsika, ampiasao io, miravoravoa amin'io dia toanan'Andriamanitra mitafotafo ny fitehirizanao. Amaly an'izany foana izy. Isaky ny mandeha ianao, aza mifaly fa manaiky anao ny devoly, fa mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny anaranao, dia ho amin'ny marinina amin'ny fotoana rehetra io teny fikasana io. Mety aminareo ve zany? Le hoe mifalifaly afeno ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra zany mahay manome fahantrana, mahay manome fahantrana, mampaharitra ny fahantrana iny ao. Ato ny asiany voalohany, tsy mahita clé mihitsy ianao, tsisy ady clé, miala tsiny amin'ny fitenena. Makatsy tapidalakale, makary tsisy azo atao, jery any ariny tsy efa, hiazakazaka any aloha lavitra be, torona mihodikotina fotsiny. Andriamanitra manao an'iny satria ny devoly tsy mahakasika atsika. Tsika nefa ohatra hoe tsy mihinan-kanina ary hoe tena tsisy vola, ka saina manao délivrance mbola mivoaka ihany ny devoly. Tsisy vola atsakana rano. Efa hatraty betsiboka efa anao tsisy vola mandeha amin'ilay lakana, miditra ihany ianao dia arovan'ny anjelin'i Jehovah. Fa ny contrat ihany, amarinina ato na eny fitahiny, amarinina ato na eny tsy fitahiny. Dikan'izany tsy devoly mihitsy ny mampahitra. Hoy mantsy ny olona rehefa mahita an'ilay fahantranao, anao la olo mivavaka ao, iaka mahery eo, may baiboly, attention, manino manao karanty. Andriamanitra nga tsy mamaly vavaka anao. Ahoana ny tenenanao hoe mamaly izy fa amin'ny lafin'ny fahantrana nomeny anako. Mazava sasa mazava, mamaly Andriamanitra fa amin'ny lafin'ny fahantrana, satria izy niteny hoe na ianao mpanan-karena tahiny, na ianao ho ataoko jamba mahiratra, mitady tsy mahita. Dia ozy ianao, za ndraiky aloha mbola voazahana toetra za zao, fa raha misy devoly any dia alefaso aty. Anao zany saky manao fasafasy amin'ny mpanandro atsy, alefaso aty. Zay lazainy ao, tondrana mompera anao, eto aty. Tondrana mayaolista, eto aty. Tondrana dakao, eto aty. Nefa anao amin'io fanona. Iza ny manamarina an'ilay anoananao? Iza manamarina an'ilay anoanana ilay tsisy ady clé mihitsy? Jehovah, satria masaky masakisaky an'Andriamanitra ianao. Androany rehefa metra tanana rehefa avy eo dia misy fahefana mba hampamantarana miaraka aminareo. Mipetraka ilay fahefana mba hampamantarana. Raha mbola samaka fanan'ny Jehovah ianareo dia aleo miala tsy mivavaka ato, satria manjary Andriamanitra nilazain'ny olona hoe tsy mitahan'ny olona izy dia ianao nefa ny bevinany, fa tsy Andriamanitra akory ny tsy mitaha, fa Andriamanitra ary miara-miasa aminao. Hitanao maso ny malemy mitsangana, hitanao maso ny devoly afaka, hitanao maso mondial. Mazava sasy mazava, hitanao hoe misy trany Espaina, hazalahy eny koa zany miala avy any amin'ny fanaovana kiraro tonga ny Espaina. Amen. Miala avy ao amin'ny atelier, miala avy ao amin'ny atelier fanaovana kiraro, ny fivavahana teto Marivoay tonga any amin'ny tanindrazan'ny John mpanao batisa. Ino ma problème amin'izany laolo? Mitaha ve Jehovah sa tsy mitaha? Miara-miasa amintsika izy dia amarinina. Zany teny anao hoe tian'Andriamanitra ny anamarina ny fitahiana be io. Za toetrany amin'io izy, fa mame izy.
Paska atsika izao mandalo eto a. Tsy haiko za oviana miverina. Fa za angataka amin'Andriamanitra rehefa mametra tanana hoe fahefana mba-pamantarana. Dia amin'ny fahasahinana anaovanao marina eto satria manao contrat Jesosy hoe ho amariloko ny teny rehetra izay momba azy. Ho amarin'Andriamanitra batisa amin'ny fanamasina dia nisy tato. No amarinina amin'ny fanasitrana dia nisy tato. No amarinina ny tsy mihinan-kanina fa mifadianina 7 andro tsisy noana. Amena. Malalaka amin'ny fon'Andriamanitra hanamarina fitahiana ho anao. Dia ataovy malalaka amin'ny fonao rehefa makaiky anao fa hozy ny tompo ary niara niasa tamin'izy ary dia manamarina ny teny rehetra izay manaraka azy ho aminareo maro vao ihany amin'ny fitahian'Andriamanitra. Oh halleluja. Dia raina Jesosy. Anao hira anankiray tsika pastera. Hosana haleluja.
délivrance ataonao, ivavaka ataonao, marina io rahalahy, mitomboa amin'ny fahasoavana, hoterisin'Andriamanitra ny satroboninahitra ao, mahery zay miandry an'i Jehova, tombo hery zay miandry ny tompo e, andro antsika mitombo hery satria pare fampakarabatiny zanak'ondry, alleloia, tahaka ho an'i Jesosy tsika. Amin'ny lafiny anankiray, amin'ny lafiny anankiray, pare Babilôna. Tianoteny no isany hoe nahita voalohany amin'izay, dia ny ratsy azonaka tamin'izany, ianao io ve dia mba mahita an'izany? Iaho aka, za mihitsy ny tena mahita azy. Ianao zay ohatran'io, ka ianao ohatran'io ary tsy nomeny. Za ohatranazy zany nomeny. Lazao kely leo kaikinao, Andriamanitra nifidy an'i Davida dia malalaka izy nifidy azy. Tsy Davida nge ny tena favori fa Jesosy. Le nifidy nge lehibe noho le nofidiana rahalahy. Fa ao aorianan'le mifidy dia le mifidiana. Tsy possible raha ianao mahita azy. Ho hitanao eo zany na tsy mamposible anazy. Nipoaka le afatra, nipoaka. Hitanareo taty moa zany? Masakisaky. Lazao kely leo kainao, masakisaky le virginina. Virginina endry, masakisaky le ampakarina. Tsy maintsy arovana le satroboninahitra rahalahy. Io za mandehandeha io nge miaro mafy ananahy io. Lazao kely eo kaikinao kiranina anay ikaky eo. Satria amarinina amin'ny finoana dia amarinina amin'ny asa. Dia lasa za na dia efa KO azy za io ataoko amin'i Jesosy moa za pare foana Jesosy. Raha zao mbola alefa any farafangana ndao e, alefa ny deko ndao e. Miaro mafy an'le satroboninahitra rahalahy. Ka ohatrany hoe hozy izy ny Baiboly manahafa anay tahaka ny anafahanay mitovy amin'ny tompo. Ny mpianatra ozy tsy mitovy amin'ny mpampianatra, tsy mihoatra ny mpampianatra fa mitovy aminy. Raha manana satroboninahitra zany aho dia manana ianao. Asony mafy la olo e, aza atao vazivazy raha nabavy e, fa sarotra vao nahazo satroboninahitra avy amin'Andriamanitra. Hosoratana amin'ny boky ny fiainana ny anarany vady ampakarina izay efa niomana, tsy misy mamontsony io. Ny boky voatasona ny fahotana sasana amin'ny raha ny zanak'ondry ary ny teny filazana ny Jesosy manamarina paretsika amena. Io iaho matsy anazy zany. Ino moa dia anjely? Za mampatatra an'io fa anjely. Olo raiky any zany nanana anjely tamintsika tao, olona ray ty miteny ty. Eto izy io indraindray, matetika izy io ato amin'ny gauche kato fa indraindray izy makato. Tsy miresaka io, tsy misoma, tsy manana hevitra lazaina izy, fa azo lazaintsika hoe garde d'accord. Ino hoe? Dia mandeha aty aho dia ao izy, mandeha any an-tsena dia ao, matory dia ao, eo foana. Izy koa tsy mety matory mihitsy. Io zany a, rehefa angatahany kaky io mandehana re dia ataovany zao le olona, marary le olona zao anatin'ny 2 minitra zao marary io soda miantso le olona rehefa avy eo kaka miracle. Inona oa? Vao vita nge le vavakanao iny, vao vita vavaka telefona io a. Dia ohatrany ny zavatra tso. Dia inona oa zany? Sitrany nge za kaka. Eo iaho rehefa nahianao le faminanina hoe anjely reo. Dia oza fahaninana ty le anjely, za ihany zany mamaly azy a. Ko satria tonga le Babilôna dia homarina amintsika zany le hoe haniraka ny anjeliko eo aminareo aho, hiaro anareo izy. Oh alleluia, alleluia, alleluia. Rehefa teny Jehova tamin'ny Abrahama, horavako Sodoma. Dia horavanao miaraka amin'io ve ny marina? Horavanao miaraka amin'ny Melika ve marina? Misy marina ao, 4, 50, 70. Ny azy ihany ny marina tao.
lota sy ny vadiny ary ny zanany. Da tena marina lota rery. Da zao kely akaikinao, tsika paparery ny marina. Paparery ny marina tamin'io. Amen ve? Fa vadiny lota eo. Da zao kely akaikinao, manara-maso olo-kafa angamba vadiny lota ty. Kilasy-kilasy le jejo reny angamba izy io. La zao kely akaikinao rahalahy zay ohatran'le jejo zay angamba o angamba. De manana zanaka roa vavy izy a. Manana sipa tsipino. Misy zanaky ny tompo viato manana sipa tsipino. Mamatotsy zany a. Zanaka o vavy tratran'ny tsipiny. Mody lela de lafiny hatramin'ny sofiny. Fa tandrema fa mity. Oravako baba, oravako Sodoma ozy. Isy afilatsaka ao renga. Mbola niteneny zany izy. De tonga teo amin'ny lota le fotsifotsy lavabe. Lota mody. Amen ve? Vao tonga tao an-trano ilay anjely anankiroa niditra tao de ohatrany toa vahiny ny poziny. Hozy ny olo tsy olona avy ato amintsika ireo. Tena mandavify ireo. Tadiditra ao an-tranony lota ile sodomita rehetra. Izy ireo laha fotsiny nanao an'izao tsy tafiditra. Miazakaza malosika fa mahery eo momba antsika noho ny amin'izao tontolo izao. Hoe le anjely hoe irak'izay analanareo ato. Tao zao te zao avelao daholo reo potika any. Vonjeo tenanao. Tao madamo. Lasa madamo. Aiza ny zanako vavy. Fao andeha izy ro vavy de reny le sipa. Le sipa antena mety verina io zay. Tsy verina tsonina rehefa fa homay ty. Tao iaraka janonety fa samy miaraka samy kaminanina ve de homay de. De izy ro vavy lasa ihany. Fa madama le jejejo mitoditodika. Tandrema ozy ny anjely tsy mahazo mitoditodika. Vao mitodika indray mandeha. Sa onga tsira. Sodoma Babilôna ihany. Voao Babilôna ianao mba tsy ombonanao heloka aminy. Ary aza mijerijery antsony. Aza manao fanaontsony. Fa ataovy le fanaon'Andriamanitra. Fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Alleluia. Reo anjely reo zany. Reo anjely reo fahefana avy amin'ny Jesosy reo zany. Tena iasa mafy. Ho an'ny FM4 isam-batan'olona. Ataoko lazaiko aminareo le tapao kely ty vetivety. Ohatry mahazo va
eny dia eny mitaky finoana Jesosy amin'izao. Fa nahoana izy mitaky finoana? Valiny hiemotra amin'ny finoana ny olona amin'ny andro aoriana. Anaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demonia. Raha vao miala amin'Andriamanitra ianao, raha vao latsaka amin'ny finoanao, dia mierikerika ianao mitaditady izay hamonjena anao. Le Jesosy nefa manana famonjena sura ho amin'ny fiainana mandrakizay, fa saingy ianao fotsiny ny emotra kely, ny famantarana ny fiemorana kely, dia lasa melehibe, dia farany tsy hita tabilao intsony, dia ny fahalainana mivavaka sy mamaky Baiboly. Ny famantarana, ny fiemorana kelikely, dia memandroso bebe, dia avy eo mialan-darana tsy hita intsony. Ka rehefa mifanenany amin'ny arabe hoe taiza ianao, dia eo ihany a, hatrizay a mbola teo foana, fizy tsy eo intsony. Ny famantarana rahalahy evangelista Kristofy dia malaina mivavaka amin'izay le ora, ary manao vavaka eny am-panidinany. Alleluia, alleluia. Mivavaka Jesosy, amen. Fanahy masina, alleluia. Ray masina, amen. Toto efa tsy ao intsony izy amin'iny. Efa tsy ao. Ny tongony anankiray efa nivelany. Fa maninona izy ny vavaka be taloha diakona? Maninona izy ny rehetra be taloha? Fa maninona izy ny lasa tsy mirehitra? Lasa tsy mijery amin'ny Sodoma izy, mijery amin'ny Babilôna sy ny fanaony izy. Tamin'ny voalohany izy mijery amin'ny Babilôna dia hoe tena ratsy, ty Babilôna ty ratsy, ty Sodoma ty ratsy. Dia amin'ny voalohany izy tena halako, afaka telo volany tena masosotra, afaka enim-bolany eny azo le ferina ihany le izy. Nidirany virisy ny Babilôna, latsaka ny vavaka, mamaky tenin'Andriamanitra efa tsisy. Attention raha misy an'izany ato a, very tsy mirehitra jiro zany re, tandremo jironao maro mirehitra. Attention a, mila mirehitra zay a. Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafon'ny olona no tsy nizay. Raha afafonao tsisy vavaka ao tranonao, miomana fijinjanany amin'ny afo. Raha afafonao tsisy fahamarinana ao tranonao, miomana any amin'ny afo. Miomana ny didipitsakana tsy fantako ianao, tsy fantako. Ny sabata tsy nefa vitsakitsahana. Sarary tara kely ny fidirana, anaovana zavatra hafa. Sarary misy problème délestage, tsisy sonao dia tsy tonga any fa tsisy sonao. Zany rehefa vita batisa, mbola tsy. Raha tonga ny tompo dia very ianao, d'office. Raha tonga ny tompo dia very ianao, d'office. Fa raha mibebaka ianao manolo tena ho an'i Jesosy, voavonjy ianao d'office. Satria zay mino sy atao batisa no zay tsy mety mino, aleluia, tsy mandagny angeny tompo rahalahy. Ho amarininy foana ane io e. Na ray fotsiny aza mino dia ho amarininy io mba hahafantarany hoe marina Andriamanitra. Fa raha ampitoviany ny meloka sy ny tsy meloka dia tsy marina izy. Mazava zay. Fa tsy maintsy manavaka ny meloka izy miankavia, ny tsy meloka amin'ny ankavanana. Ny vita batisa amin'ny ankavanana, ny tsy vita batisa amin'ny ankavia, ny sabatista amin'ny ankavanana, ny aladista amin'ny ankavia. Tsy maintsy vita io, tsy maintsy io, fa tsy tsika olombelona miteny hoe tsy hanao an'izany izy. Maka ny toeran'Andriamanitra ianao raha vao milaza hoe tsy hanao an'izany izy, nefa izy hitanao anatin'ny Baiboly fa hoe ho tanterahany io. Amen. Jereo ane, izy moa naganao tao iza vara, ary ny anao faneva. Na aminany a faneva sy fara, inao tsara. Ozy ny tompo tamin'ny andro ny francophonie, le fionambe ny président amin'ny teny frantsay taty amintsika. Reo mivory ihany tsisy idirantsika, vavaka sabata dia ny tenin'ny tompo. Misy horohorontany ozy izy, horenareo ihany io izy, fa tsy akasika anareo. Taloha tany 2010
isy horohorontany mafy mahery vavaha ianao dia aviliko horohorontany io. Dia nivavaka tamin'ny 2010 25 décembre nasain'i Jesosy nivavaka. Amin'ny 24 alina mantsy 24 alina tsy maintsy mivavaka lava be ao amin'ny radio miakatra amin'ny 1 ka hatramin'ny 12 sasa janvier asa 10 janvier sa 6 janvier herinandro talohan'ilay nivavahana tapabolana taorian'ilay nivavahana niditra le cyclone dia navilin'i Jehovah nakany amin'ny nosy Haïti potika tanteraka mandrak'izao le nosy tsy tafavoaka. Nisy indray tamin'ny fivorian'ny francophonie ho heninareo io izy fa tsy kasika anareo fa mivavaha dia nivavaka indray zay zandry horohorontany ihany ambany ihany tsisy mahalala fanahany Jehova zay atao amintsika miteny fa isy horohorontany dia nisy horohorontany. Iny koa mbola mampisalasala amin'izany, mbola mampisalasala ve zany, mbola mampiamitra ve zany. Ny tranonay tamin'izay nanao trano zay le olo dia mbola tsy mafy tsara, mbola tsisy dia no amafisina nindram-bola zay mivady hoe amafisina haingana io trano io maingaingana fa tsy fantatra na oviana le misy teo le horohorontany fa fosiny tompo hoe alefako fa hoeninareo fa tsy kasika anareo dia no blindena le trano. Vita le trano androany alina avy any amin'ny tranonay anankiray zay raisiko ny tomobile niazakazaka nakany amin'le trano tombo mamory tonga tombo mamory nijery ahoana rahalahy le garde tsisy maninona ny trano efa nijery anao ndaotsika hivery nijery nampiretina ny lampe de poche tsy tritra le izy satria nahoana niomana izay nanatanteraka ny tenin'ny tompo mivavaha fa tsy kasika anareo. Tsy maintsy ho tanteraka ny olona vonjena, tsy maintsy ho tanteraka ny olona very, tsy maintsy hitomany ny very, tsy maintsy hifaly ny voavonjy, tsy maintsy sabata ny voavonjy ary ny very zay tiany ataony ihany. Fa rehefa tonga ny andro dia ozy ny tompo tsy fantatro ianareo engany mba tsisy ho amintsika mahazo an'izany valiny izany tsy ho fantaka. Alleluia, amen. Engany mba tsika rehetra hoe midina amin'ny fanjakany raiky izay natoko tamin'ny kely manapaka amin'ny be. Oh halleluia, rahinana mpanjaka sy tompony tompo tsisy fahafatesana natomany. Alleluia. Raha marina amin'ny faminaniana hoe marina hoe misy horohorontany marina iny dia ho marina koa zany fa foavonjy ianao, marina koa zany ny sabata, marina batisa fanamasa, marina fahamarinana, marina ny rafitra. Halleluia. Maharezatra amin'ny farany ralahy zay mahatratra amin'ny farany novonjena. Amen na pastera tehaka ho an'i Jesosy tsika. Vaky ny tenin'Andriamanitra. Romanina 4:4, Romanina 4:12. Alleluia. Amin'ny ray sy fefany zao sao dia mirava atsika. Amin'ny firy tsika mirava zay hafarany. Ino moa teneniko teo? Romanina 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andininy faha 3 fa noho ny fahasoavana nomena ahy dia zao no lazaiko amin'ny olona rehetra zay eo aminareo, aza miavinavikevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevery izay honiny araky ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo. Amen. Aza mihevitra zavatra tsy tokony heverina, aza ny andininy fa aiza misy teo andininy manaraka hoe aza miavinavikevitra ka mihevitra mihoatra n'izay tokony le izy. Atao miavinavikevitra amin'ny tontolon'ny fivavahana dia zao miteny ny tompo izy batisan'ny fanamasina dia mpiavinavikevitra miteny hoe tsisy an'izany dia tandremany mihitsy iny le hoe tsisy iny, ampianariny hoe tsisy iny. Miavinavikevitra ireny olo ireny maninona hoe tsy hainiko tsara maninona hoe ireny olo ireny manjary lasa mitandrina n'izay tokony tsy tandremy dia le mpino ho aminy keo dia resy lahatra. Ka raha voaresahana hoe misy ny atao hoe batisan'ny fanamasina ary ny famantarana azy dia ohatrany hoe rivotra mitsoka izy na ohatrany hoe afo izy
na hoe ohatra ny rano miboboka izy ka rehefa mahazo an'izany ianao dia ohatra ny mamo izay dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia ozy le olona tsy izany io fa io nge zavatra taloha zany fa ny amin'izao fotoana izao hoe mahay mijoro tsara fotsiny dia efa izy aza fa manaova mihevitra zay tsy tokony hevegany ianao fa hevery ozy toy izy ange teniny ozy ny ten'Andriamanitra manao ny andininy faefatra dininy fatelo manaraka hoe fa mihevera zay onony toy izo araky ny ohatry ny finoana izay nomen'Andriamanitra anao. Halleloja. Araky ninona hoe rahalahy mihevera ny ohatry ny finoana avy aiza io finoana io izay nomen'Andriamanitra anao. Oh halleloja. Halleloja ve manao mandray n'le fanomezana ve nareo sa tsy mandray? Ohatra ny hitako tsy mandray nareo pozinareo ohatra ny tsy nahazo le finoanao nge zany tsy avy aminao fa avy amin'Andriamanitra hoe sio mijery ny Jesosy tompony finoantsika sady manefa azy io finoana io evangelista fanomezana avy amin'Andriamanitra io mba heveranao zay tokony heverana evangelista. Oh halleluja. Teraina Jesosy ny finoana zany rahalahy nomeny tompo manana finoana be zany ny tompo nge zabe ohatra n'izao dia omeny ny diakona le izy io tiany anankiray diakona dia tiako ny diakona tiany evangelista dia tiany evangelista dia le finoana io aniza zany le finoana aminao aniza anao fa avy aiza avy amin'Andriamanitra le finoananao io avy aiza avy amin'Andriamanitra ao mao isa tsy ao. Halleluja. Iasa zany maro voirahany any aminao le finoana rehefa tonga le finoana rahalahy le nomeny tompo dia tsy mihevitra ny zavatra sy tokony heveryntsika fa mihevitra ny fiavian'i Jesosy Kristy vonona miomana le ampakarina. Amena. Ny finoana nananao io mampiomana anao eona amin'i Jesosy. Io finoana io mampandroso ny fanomezam-pahasoavana. Io finoana io mampiorina ny didin'Andriamanitra. Io finoana io mampatonga ny fanahy masina tonga aminao. Io finoana io mampanakaiky anao an'Andriamanitra. Oh halleluja. Teraina Jesosy. Fa ozy ny Baiboly raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa zay rehatra manantona azy dia tsy maintsy mino fa misy izy ao nantoiny ary mamaly soa izay rehetra masoto mitady azy. Halaolo hoe za efa nahazo valosota marina maro zay valosoa zay zoky fa tian'Andriamanitra koa ianao mba hazo valosoa fa mino azy ino nge ino tsara ty teraina Jesosy mafana maro aty aminareo ino tsara ty iza ny tompon'le finoana iza ohatra ty zao le finoana amin'i Jesosy dia ao anatin'le finoanan'i Jesosy io misy finoana anakaiky io dia ty le finoana omeny anao. Amen ve ity mijanonao aminy ity any aminao misy andremby ireo misy ina misy bluetooth. Amen ve misy ina hoe raha anao mipika an'le bluetooth tsuk dia 3 secondes avy eo misokatra le any amin'ny centrale lany an-danitra. Amen ve tsara ke miaraka amin'i Jesosy tsara miaraka amin'i Jesosy domodomo izy dia voaina anao atsoy mangata mivava dia manarika roainy devoly dia ozy izy hiara hiasa aminao dia ao amariniko ataonao io. Izany no atao hoe miara miasa amin'Andriamanitra anao amin'io finoanao io ary Andriamanitra manamarina teny amin'ny famantarana izay momba azy ho tanteraka eto amin'izany halleluja. Tamin'izany 2007 zany zay nanao tafika masina tato milahatra olona dia ohatrany hoe niponina maro voarehetra tonga teo ny zavatra hitako tamin'izay tonga ny toron'le boikely reny le lalao baolina kely
avy izy rehetrarehetra pastera zay nametrahako tanana marary andoha daholo dia misy zavatra manao an'izao anatin'ny lohany ahoana misy mipato izy dia hoy zazy zany io le mipa io a le tamin'ny zazakely mbola kely dia nitetehana le tsikitsik tsy fanao ny gasy zany tetehana aby hatramin'ny ekikely vo tonga teo amintsika mitra tany tonga dia milefa le izy miasa ny fanasy ny finoana raha zanaka manafaka dia ho afaka ianareo raha zanaka mamonjy dia vojaina ianareo any aminao le finoanan'i Jesosy Kristy izy ho faharetan'ny olona masina zay mitandrina ny didin'Andriamanitra zay finoanan'i Jesosy tsika rehetra miteny hoe izy ho ny faharetan'ny olona masina rotelo dia mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy mivaliny Alleluia! Alleluia! Hosanna! Avy any an-danitra ny famonjena antsika manompo ny masoko amin'ny tenibohitra Jesosy salamy raika amby roapolo amby zato manampo ny teny masoko amin'ny tenibohitra avy aiza amin'ny famonjena dia izy zany mamala ny famonjena alla olo hoe avy any amin'ny lanitra avy any amin'ny Jehovah Andriamanitra ny famonjena ana zay mahatratra faran'ovonjena araky ny ohatra avena araky ny ohatry ny finoana zay nomen'Andriamanitra anao miasa io finoana io tsy anao zany le finoana fa nomen'Andriamanitra anao dia rehefa mandeha le bluetooth misy problème anao dia miantso ianao raha intacte le finoana dia vetivety le avy any amin'ny tompo dia miasa fa tsy hoe tsy isy finoana ntsony ihany fa izy tompony fa ianao nomena ka naiza na oviana ianao miantso azy amin'ny finoana vavaka amin'ny finoana eo akaikinao mandrakariva izy alleluia ve ahoana alleluia ataovy mafimafy fatsengo alleluia ve finoana io ahafahana mandray n'le fahefana za ame anareo fahefana anitsaka maingoka sy mena rano ka ny fiadiana rehetra nana ny fahavalo tsy anakery ao anatrehanareo zany ny vokatry ny finoana zany amena ve o Jehova o Jesosy za ame anareo fahefana satria mino izy anitsaka maingoka sy mena rano anasitrana ny marary sy ny rofo rehetra ary anapodika ny fiadiny satana rehetra tsy kasika anareo zany na volondohanareo alleluia Hosanna! misy fahefana aminao satria izy milefa ny devoly tratsa fametran-tanana misy afin'Andriamanitra mahery azy miaraka amin'ny Jesosy lazao kely leo kaikaikinao hoe misy fahefana lazao kely leo akaikinao misy fahefana amena ve misy an'zahiry zay sa tsisy otra misy an'zahiry zay lazao kely le manao an'io an'io hoe misy fahefana doremi mahery ho a Jesosy tsakantsika dia ataontsika hoe mahay ho a Jesosy mahay Andriamanitra oka anao tena matimaty kambo kely fa mahay Andriamanitra amen ve atao ohatrany hoe le zazakely matikambokambok kely amin'le dadany reny ataovy asio hoe tena hoe o Jesosy ampidiro ary le ire
Miomana ny vadiny dia ny finoana manana toerana lehibe indrindrao. Rehefa tafapetraka tsara ny finoana dia avy ao am-po azahoana fahamarinana. Tafapetraka tsara iny mahery zay ianao miaraka mivavaka. Le finoana ampivavaka tondra fahagagana ny fiainanao, tondra fahefana. Amen ve? Mahatonga an'Andriamanitra hijery anao matetika ny finoana. Amen. Tsy lavitra an'Andriamanitra ny olona mino azy tandrina ny didy. Ndray andro ny tompo dia niteny tamin'ny apôstôly, izaho manome anareo fahefana hanitsaka maingoka sy mena rano, hanasitrana ny aretina sy ny rofo rehetra sy ny fiadiny ratsy rehetra dia tsy hanan-kery aminareo. Le finoany ny apôstôly hoe Jesosy ny tompo dia nahatonga ny Jesosy nanome azy fahefana plein. Amen. Lasa amin'izay izy tsororoana andeha ny tanàna, sitrana aby ny marary, voaka ny devoly, tonga tany amin'ny fohibe izy niresaka amin'izay dia ahoana repetera tena vao nataoko an'izao izy dia tonga dia sitrana, vao rorako fotsiny sitrana, ny akanjoko fotsiny natao izay dia sitrana, mahery ho azy Jesosy. Zay nataony tamin'ny Petera sy Paoly sy Jaona sy Jakoba ihany no ataony amintsika aty amin'izao fotoana izao. Misy fahefana ao anatinao ao. Misy tiany tompo atao aminao, izy fahefana io finoana io. Hiteny amin'ny rivotra mangina dia mangina, avy orana dia avy orana. Amen ve? Misy matezitra anao any tosinao tsisy orana tsony raha tsy zany no miteny. Lasao kely eo kaikinao, somary mitapy kely mihitsy kiaka io. Misy tsampy bilao kely izy, lasao kely tsampy bilao kely kiaka io. Adala amin'ny Jesosy. Amen ve? Afaka miteny ianao hoe latsaka foany any orana. Rehefa miteny hoe mijanona dia mijanona. Amen. Fa inona moa zany ny fahefana aminao? Sao dia baoritra, sao dia plastika. Ny fahefana any aminao nge dia ny anaran'i Jesosy. Amen ve? Nomena fahefana ianao. Dia hoana toy Amen. Tsy hoe tsy fahefana. Ny olona mino ihany mena fahefana. Ny tsy mino tsy mahazo fahefana. Matoa Jesosy ny teny, ampiakaro ny finoanao. Misy asa tiany tompo amena ny olona io. Matoa ny tompo ny teny hoe mino dia mahay ny zavatra rehetra, dia misy zavatra tiany atao amin'ilay olona io. Izy efa pare, tsy zay ilay izy, efa niomana. Fa tiany tompo ampiomanana tsara, iraikitra amin'ny tompo ny finoana. Dia eo ilay fahefana. Amoaka dia amin'ny anasitrana, anao fahagagana zay mbola tsy hitanao. Fahagagana mbola tsy hitanao mihitsy. Pare venao amin'izany. Pare venao amin'izany. Iza rehetra maro vaina any amin'ny tompo amin'izany fahagagana tsy misy zany. Tsy anao va, tsy anao va. Anao, itsika jiaby zalahy e. Amen. Miororo mihitsy ny devoly vao mahainao antsika. Vao mivoaka amintsika dia miororo ny devoly ny ravary zareo. Amen ve? Dia ozy ilay maramila devoly wakaty amintsika sao reny. Tezitra amintsika sao valiny, eny tezitra amin'ny devolitsika. Mahita raha reny androany. Amen. Eno tsara ty. Amen. Alleluia. Mahita raha ho reny androany. Isaka sao hoe ambany tongotra. Takao. Manaika anareo devoly. Nony anarana Jesosy. Zay lasay Jesosy mandehana fa manaika anareo io nony amin'ny anarako. Halleluia. Eno ty. Tany fianarana ilay zavatra nitranga tamin'ilay farany teo. Dia trangana vavolombelona hoe mantsy an'ireo pasitera. Oralahy, za efa miresaka aminareo foana efa fantako daholo ny zavatra ataonareo, fa mba sy avy mitsangana hoe ny olona izay nitorianareo filazantsara, mba hitako hoe misy marary sitrana, mba misy nyzao. Avy le raika lahy zay, fa le bebe tovitovy amin'ny Kristna zao. Malemy zany ra olona. Iaho aho da izoro vavolombelona fa da tsara Jesosy.
ela zany vao tafavoaka daolina izy da hitanareo fa iaho a io rangah io a petraka any amin'lelay toerana hoe vohy be dia any kota lavitra tanàna kelikely fi maivamaivana le tanàna dia le rangah io naeno radio avy ao afara fangana dia niantso ny pasteur Jonathan izy lasa pasteur Jonathan ny vohy bisikileta 60 km 70 km ho any amin'le rangah ty dia mifankahita karakory sao zaho atao batisa ozy le rangah dia tsy ampy fampianarana ianao fa reto ny karta nataon'ny pasteur Jonathan atao anaty karta daholo zany ny toriteny vavaka fijoroana vavolombelona ianaro tsara ty Aramageddon ty zay fa dao tsika hivavaka ty ametrako tany ianao mba hisy fahefana aminao dia nivavaka re dia lasa Jonathan toriteny tao amin'ny fiangonana tao amin'ny tanàna izy le tanàna kely tena kely reny ohatrany hoe atany mora io ngamba mbola lehibe io dia tsisy zay tsy mahalala azy fa pasteur ny anarany torin'ny sabata le olo very nareo vao tsy manao sabata mihinako soana very ianao dia tsy vita batisa very dia tezitra ny olona tezitra tamin'ny pasteur le olona mangeny ianao zany ndray tsy maintsy miteny ka da mibebaka nalo da atao batisa da voavondry da tsy ataonao da very mangina ty za tsy angina nareo very za angina da tianareo Jesosy tezitra ny olona tratra n'izany rahalahy mivingivona mihitsy miraba olona any antsena tsisy manahoana milahatra matsaka rano tsisy miresaka amin'ny tena boka tena boka ohatrany hoe boka nisy vaovao ohatran'izao zao Kristina mahino tsara lahy tonga ny taratasiny malaso ho avy zay andray ny anjaranay ao aminareo fanao ny dalo zany le mandefa taratasy dia dalo any zany le mitondra le lefona antso be basy lavabe reny dia nanao combine poniny tao amin'le fokotany hoe aza miteny amin'ny pasteur fa aleo pasteur ho matiny dalo ao dia pasteur zany tsy malala nininina mihitsy sabata le olona le malaso no avy ino ma sabata amin'le andro ivavahan'ny pasteur le pasteur zany le nanarany olona dia fomaraina zany pasteur tsisy olona teo tanàna diso pasteur sambasambana toro-maraina ny olona taty le olona nefa efa nitsaikotraiko lefa mba ho vonoany talo pasteur ratsy dady mavo papapapapapapa mbola tadidiko foana dady mena koa papapapapa potika mihitsy rehefa mivoaka zany pasteur dia nandendehatena hoa lahasaby ny olona dia tonga saina tamiko pasteur hoe dalo io mandositra ny olona fa avy ny dalo dia izy re zany sisy ao tanàna fa izy tsy nandositra mbola tsy vita batisy pasteur amin'io tsy nandositra izy dia tonga fidikana fiangonana satria ohatranony le fiangonana pasteur dia niditra tao ohatranony izy anao sabata anao ino hoe izy reny io dia ozy izy mitantara da vita vavaka dia da za nakakarta avy amin'ny Jonathan pasteur da nalefako tamin'ny masiny tsik da kaky toriteny kaky da mandeha kaky ava iaho Aramageddon da tampotampoka teo naeno any kisokosakosakosa dia da nijery tamin'ny varavaran'isana zao dia hitany avy any malaso maromaro manatona ny tranony ohatrany ity zany ny tranony avany le malaso ia zany efa eo hay malaso anatona ny tranony nalefany mafy be le toriteny nalefany mafy be le izy ohatrany ity le varavarana dia tonga teo dia nijanona le dalo janona teo tokotany teo pasteur zany ohatrany mijery hay maneno mo malaso reto ny janona dia lasa pasteur mivavaka moramora misy malaso jereny indray le izy tsy kilovondray
da nipetraka le malaso. Ainareo le malaso mipetraka reny le tingtingana ohatran'izao. Gaga pastera hoe manino mareto mipetraka ito. Dia lasa indray pastera mivavaka ary akaikin'le bafla reto. Dia nitsereny indray le izy. Dia gaga fandro ny pastera. Le basin'le malaso le vavany natao amin'ny tany. Dia le vodin'le basy iny atao amin'ny fiankinana. Maromaro zany zareo samy mihaino tsara. Dia ozy izy da mihaino raha magito ny kaky. Nomena fahefana ianao. Amena. Dia okaloha. Dia le rangahy zany efa tsy niala teo tsiny fa mijery le mouvement le malaso. Eo izy zany dia le malaso tena mihaino dia mihaino misy manao hoe. Dia nitsangana le malaso avy eo. Dia io le sefony angamba. Da moditsika efa nahazo tsodrano amin'ny pastera. Hoan'ny Jesosy. Yeah! Oh, hallelujah! Pa! Saniraka ny anjely kosa ny tompo. Eo aminareo mandrakariva io. Ary aro anareo amin'le ratsy. Amena. I pastera tsy nangataka an'Andriamanitra hoe iza sy ho dalo aty. Pastera tsy nieritreritra hoe misy filazana fa ho avy ny dalo. Fa pastera nivavaka tamin'i Jehovah tompon'ny sapata. Tena maly azy Jehovah tompon'ny sapata. Ka ny fiadiana rehetra izay voaporina noho ny fahafan'ny anaran'i Jesosy tao amin'ny pastera. Pastera mbola tsy vita batisy. Pastera mbola tsy niteny amin'ny teny tsy fatratra. Fa miomana batisa ka ary tantoroteny kaky noenony bebaka izy paralysé ny dalo. Tsy nahetsika ny dalo fa da misy tsodrany da mody amin'izay tsika fa nazo tsodrany amin'ny pastera. Mahero a Jesosy. Mahero a Jesosy. Mahero a Jesosy. Mahero a Jesosy. Anareo koa fa mena fahefana nitsaka mahay kasomena rana. Ametsa tanana amin'ny marary. Amena fahefana hitandrina sabata. Mena fahefana hitandrina voaloham-bolana. Mena fahefana hotahina Andriamanitra. Fa zay rehetra mino dia mena fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Mivy ianao. Araky ny ohatra ny finoana izay nomeny tompo anao. Ahafahanao mitazona an'le fiomanana. Araky ny lazain'ny Baiboly hoe efa niomana le vady am-pakarana. Ahafahanao tafahomana tsara mioriana amin'ny finoana. Efa mankatoy ny didin'Andriamanitra tsika. Koritianina voalohany Romanina 4:12 azafady oriana kely eo. Romanina 4:12 ny sokatra masina izay vakina dia ndriny fa 2:20. Fomba fiady te 22. Ny finoana izay anananao dia azony ho anao eo anatrehan'Andriamanitra sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'ny zavatra ekeny fa izay mianana dia meloka trantsika eo. Averina 22 roa telo minala Jesosy manao hoe ny finoana izay anananao io dia azony ho anao eo anatrehan'Andriamanitra sambatra izay tsy manameloka ny tenany. Amen ve? Takatsika manana finoana ve? Zoky manana aseho amin'Andriamanitra io amin'ny fotoana ilanao azy. Raha io zany tsisy aseho amin'Andriamanitra ahoana tsara izy evangelista io finoanao io ahoana toy iny finoana izay anananao azony eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Fa iza mitsika tsy miantso an'Andriamanitra rehefa maraina ny andro. Iza tsy miantso an'Andriamanitra raha misy menjera famadika ny tongotra. Fa iza tsy antso an'Andriamanitra rehefa atory. Fa na inona na iny ataonareo na miasa na miteny dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Teo sy ny tompo ataovy eo anatrehany io mba ho velona ianao. Ataovy hitan'io mba hahafahany anjely miasa aminao. Fa raha mijery anao izy ka tsisy io dia mivadika teo amin'ilay anankiray izy.
amin'ny fotoana rehetra zany vavaky ny finoana mahery indrindra manao fanatitra ny vavaky ny finoana mahery indrindra ny fangatana amin'ny finoana dia valian'andriamanitra foziny to asehoan'andriamanitra io finoana io toko sy andinina Romanina 14:22 toko sy andinina rotelo Romanina 14:22 miaraka mamakitsika manao hoe ny finoana zay anananao io azony ho anao hoeo avereno Romanina 14:22 rotelo ny finoana izay anananao dia azono anao eo anatrehan'Andriamanitra. amen ave zao tsika eto zao eo anatrehan'Andriamanitra raha mametra tanana aminao a dia azony eo finoana eo dia omen'Andriamanitra anao zay irinao omen'Andriamanitra anao le fahefana rehefa mitsangana eo anao tsy anao fotsiny no mitsangana fa misy finoana ho asehoanao amin'Andriamanitra amen ave Andriamanitra mijery ny fo sy ny fo dia mamantatra ny olombelona dia manome valiny arak'izay tandrify azy pare omena fahefana omena fahefana aiza ny finoanao zany anao mamaly azy soko be aiza ny finoana aiza moa zany tsy hitako e ao am-poko izy soko be ta marina zay aiza ny finoanao anatinao aiza eo anatongotra io efa anaty aiza ao anatin'ny foko azony natao ina ona izy eo anatrehana izy azony natao ina izy io finoanao io
mianjerinao hitaritra n'izany mianjerinao ampahery ianao tsirairay avy. Halleloia. Tsy mbola tsy manana fanahy masina mbola tsy nandray miteny miteny tsy fantatra dia angatahako tompo androany araka lehibe ny famindraponao mamindrafo aminy dia irao ny anjely manao an'izany batisany fanahy masina izany tompo hatanteraka ny fanahy masina sy ny fahamarinana eo aminy ary zay manana fanerinany amin'izao fiainana izao ianao Jehova o amaly soa azy satria nazoto ny toetra teto mikanjy izy niandry ny fametran-tanana fa resy lahatra izy fa valim-bavaka ny eo ambadika izay misandrata amin'ny voninahitra ao izay fanao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay ka ny anaranao masina Jehova o isandratra eo aminay tsiraray avy ary mifanahy masinao ahita toeranao fonay tsiraray avy ary mifanahinao masy hitalitra any Bavaka mafy tsika samy bavaka tsika pastera awary halleluia bavaka Begitu itu tahu